Servir Dieu aujourd'hui est une grande grâce pour nous. Nous remercions vraiment Dieu puisqu'aujourd'hui Jésus est avec nous. La parole de la Bible est claire. Il a dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Ensuite, je vous salue en cette fête de la Pentecôte. Nous n'allons pas prendre ce jour comme une fête d'habitude. Mais ayez vraiment la soif du Saint-Esprit. Nous serons baptisés du Saint-Esprit. Croyez et ayez la soif que tu vas recevoir aujourd'hui. Nous allons donc prier pour mettre ce culte entre les mains de Dieu. Merci beaucoup, Père. Merci, Jésus, puisque tu nous as visités, tu nous as donné ce jour de plus. Merci, Saint-Esprit, puisque aujourd'hui, nous n'allons pas célébrer tout simplement la fête de la Pentecôte, mais nous allons vraiment recevoir ton feu. Nous allons vraiment recevoir ta plénitude, Saint-Esprit, aujourd'hui. Alors, Seigneur Jésus, durant ce culte, visite tous les croyants. Fais des grandes choses aujourd'hui, Seigneur Jésus, comme tu as déjà fait pour la première église après ta montée vers les cieux. Alléluia, Saint-Esprit, conduis-nous alors vers le trône de grâce. Ô Saint-Esprit, je pose entre tes mains ce culte, que ce soit l'affirmation, la proclamation de la parole de Dieu, que ce soit la Sainte Seine, que ce soit le fait de donner les offrandes et les dîmes, Seigneur. Amen. Bénis-nous, Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen. Nous allons chanter Jesu yetu yanao. Chante de tout ton cœur. Jesu ndetu za hai. Maneta na tsikareta yani ao am tiandrandoany ity aoka anompontompo am fono rehetra ianao. Je vous exhorte encore aujourd'hui, servez le Seigneur de tout votre cœur. Aoka angiataeta sy aniry fatratra ny andray ny fanahy masina na ho vita batisa fanahy masina ihany koa ianao. Ayez ardemment la soif et le désir du Saint-Esprit et de servir le Seigneur. Mila zany isika am'izao van'ny andro farany dia atsika izao. Nous voulons vraiment cela en ces derniers temps. Nous te remercions, Père. Ta présence est avec nous. Et comme notre soif, Père, tu vas déverser ton Saint-Esprit. Tous les gens seront baptisés du Saint-Esprit ici aujourd'hui. Merci beaucoup, Père. Au nom de Jésus. Amen. Amen.
ho toizantsika zao fampona ny tompo izao a dia raintsika mpitiavatanana namana mpitarika fiderana. Nous continuons le culte et nous allons recevoir, accueillir la conductrice de louange. Raha hitehaka ianao dia ataovy mafy ho an'i Jesosy. Te afamafy ho an'Andriamanitra, te afamafy ho fanahy masina fefaheto izy amin'izao fotoana izao. Alleluia! Ndaontsika tonga dia hifantoka avy hatrany a. Raha mety ianao dia asandrato amin'ny lanitra ny tananao. Dia teneny hoe fanahy masina tony tamin'ny andron'ny Pentekosta dia tena maniry anao izay andro any. Tsaroa fa ny fanahy masina no fanomezana tsara indrindra ho antsika. Ary ny fiainana kristiana raha vao tsisy fanahy masina dia tsisy dikany. Ny fanahy masina no mpanampy atsika. Ny fanahy masina no mampatsiaro atsika ny zavatra rehetrarehetra, mampianatra atsika ny zavatra rehetrarehetra, mitondra atsika amin'ny famarinana. Eny ny fanahy masina nampiaiky atsika fa mpanoditsika ka nahatonga atsika nanazo an' Jesosy. Tsisy dikany fiainantsika raha tsisy amin'ny fanahy masina. Nefa tsaroa fa ny fanahy masina dia tsy hoe hery ihany, tsy hoe zavatra fahatsapana, tsy hoe zavatra ilainao mba azonao zavatra, fa izy dia olona Andriamanitra ihany koa. Ka noho izany tsika mila manana fifandraisana amin'ny fanahy masina. Ndao androany ho tiavintsika fotsiny fanahy masina. Ndao hiteny hoe fanahy masina tena tiako ianao. Mihoatra noho ny zavatra ilaiko aminao dia mahizanao mihitsy ny tiako androany. Te hiteny mety hoe tsy fomba fanaonao zany hatramin'izay. Mety hoe miteny ianao hoe fenoy arakofy aho meoera. Fa ndaontsika androany hiteny fotsiny hoe fanahy masina tena tiako ianao. Vous aussi en ligne, est-ce que vous pouvez vous dire quelle est ma relation avec le Saint-Esprit? Peut-être que vous avez négligé le Saint-Esprit auparavant, mais aujourd'hui, je vous invite à avoir une intimité profonde avec le Saint-Esprit. Est-ce que vous pouvez dire que vous l'aimez? Parce que souvenez-vous que le Saint-Esprit est la troisième personne du Trinité. Il a des sentiments, il vous aime et il veut avoir une relation avec vous. Alors aujourd'hui, où que vous soyez, est-ce que vous pouvez juste dire « Saint-Esprit, je t'aime ». Et une fanahy masina mihoatra noho ny zavatra rehetrarehetra. Dia androany izay te hifandray aminao. Te hiteny izay hoe tianay mihoatra noho ny zavatra rehetra ianao fanahy masina. Dia androany izay tsy ho feno zavatra afa-tsy ianao. Androany izay tsy mangetaeta zavatra afa-tsy ianao rery ihany. Mila anao izay fanahy masina te hifandray aminao izay. Ave mameno tanteraka fahetiana. Tsy ho feno zavatra afa-tsy ianao. Hitondray fiainana tompo ao anatiko fanahy masina mamiko indrindra ianao. Mamiko indrindra anao. Mameno tantera. Milanao izay fanahy masina androany. Te hitianao fotsiny izay fanahy masina androany. Te ankalazanao izay. Te hideranao izay amahizanao. Fanahy masina tonga soa eto amin'ity toerana ity ianao. Fanahy masina tonga soa eto ianao. Raha eto ianao dia ho tiavinay be fotsiny. Raha tonga eto ianao fanahy masina dia ahita olona tena tianao. Ahita olona tena mankafy ny mahizanao ianao androany. Fanahy masina tonga soa eto ianao. Tena mandray anao amin'ny fona rehetra izay fanahy masina. Mametraka anao amin'ny toerana mahizanao. Amin'ny Andriamanitra anao ihany koa. Mila anao izay mombanay
fotsiny fa tena tonga soety anao fanahy tonga soety anao kasy ny toerana Ianao zay so ny toerana Iandrandranao zahay Ianao nasandraina milano ny fonay maniry fahatserana avy mameno tanteraka fahetsiana tsy hofeno zavatra zay hofeno zavatra afa-tsy mitondra le fiainana avy aminao zay le fiainana tompo ao anatiko ao fany masino mamiko indrindra avy mameno tanteraka fahetsiana tsy hofeno zavatra afa-tsy iana hitondra le fiainana tompo ao anatiko ao fanay masino mamiko lazao fanay masino mamiko indrindrinao fanay masino mamiko misy olona tena tsy amin'ny fanay masino veto androany afaka ilazan'izany mafy fanay masino mamiko indrindrinao mamiko indrindrinao fanay masino tiako indrindrinao fanay masino tiako indrindrinao fanay masino tiako indrindrinao mihoatra no zavatra fanay masino tiako indrindrinao ilaiko fanayo fanay masino ilaiko indrindrinao eny fanay masino androany zay tsy hoe angataka zavatra aminao fotsiny ihany fa te hanome aminao koa ny momba anay rehetrarehetra raha misy aminay mbola tsy mametraka ny fiainana hoe ho anao tanteraka mety mbola tsy hainao no mitarika anazy zato isan-jato dia androany zay jesosy androany zay fanay masina ametraka momba anay ho anao dia mbola te hiteny foana zay hoe tena tianay ianao mihoatra noho ny zavatra rehetra ary verina izay raha tsisy anao ny fiainanay maha-kristiana dia ianao mampatonga anazy misy tsirony misy dikany satria ianao no hiaviany zavatra rehetrarehetra ka androany zay te hankalaza anao fotsiny fanay masino mankalaza anao hatolotro hoanao ny fiainako tiako de tiako hianao tiako de tiako hianao fanay masino fanay masino mametraka anao amin'ny toerana mandriamanitra anao zay fanay masino mety hanolotra anao ny fiainanay sy zay rehetra momba ny fiainanay mba tena marina aminay hoe ianao no mpitarika anay ianao no mitondra anay ianao no miteny anay hoe ina ny tokony ataona fanay masino mankalaza anao amin'ny fonay rehetra omeny aminao ny fiainanay tiako ihany
aujourd'hui, Saint-Esprit, nous voulons juste avoir une romance avec toi, te dire à quel point nous t'aimons, à quel point nous voulons juste te dire que tu es important pour nous, que tu es notre trésor, que tu es le cadeau le plus important et qu'on ne va plus jamais te négliger. Mais on veut t'aimer de tout notre cœur. Saint-Esprit, je t'adore. Saint-Esprit, je t'adore. Je te donne toute ma vie. Je te donne ma vie. Oui, je t'aime tant. Je t'aime tant. Je t'aime tant. Saint-Esprit, je t'adore. Saint-Esprit, je t'adore. Je te donne Je te donne ma vie. ma vie tout être entière. Je t'aime, Saint-Esprit. Je t'aime, Saint-Esprit. Saint-Esprit, je t'adore. Saint-Esprit, je t'adore. Je te donne ma vie. Toute ma vie. Je Tiku de tikiana. Afaka eto amintsika eto ve misy olona hitena amin'ny fanahy masina hoe mety misy taona ianao nampalahelo anazy, tsy haiko tamin'ny fihetsika tamin'ny fiteninao, tamin'ny fijerinao, dia hiteny hoe mifony izay fanahy masinao raha nampalahelo anao, mifony izay raha nitady anao fotsiny filan-javatra, mifony izay raha nitady anao filana hery, filana tsy haiko inona zavatra nandraisanao amin'ny fanahy masina hatramin'izay, fa tsy niraisinao hosakezanao akaiky izy. Ndo androany anao vavaka, tena hoe hanamafitsika amin'ny fitiavantsika ny fanahy masina. Eny fanahy masinao ndreto ny vahoakanao. Mety hoe tsy tanteraka ny fanahanay anao hatramin'izay. Mety hoe noraisinay toy ny hery fotsiny ianao, noraisinay toy ny zavatra ilainay fotsiny ianao, fa tsy nisy fifandraisana aminao akory izay ny amin'ny andavanandronay. Androany nefa izay fanahy masina tena mihaiko hoe ianao ilay namana tena ilainay indrindra, ianao ilay sakaiza akaiky anay indrindra, ianao ny ilainay indrindra, mihoatra noho ny zavatra rehetrarehetra, afaka very ny zavatra rehetra izay, fa raha veranao izay dia izay no tena hoe very ny fiainanay. Saint-Esprit, si je te perds, je perds tout. Tu es la saveur de ma vie chrétienne. Pardonne-moi pour toutes ces fois où je t'ai négligé en tant que personne, où je t'ai juste voulu parce que j'avais peur, ou je sais pas, je voulais quelque chose venant de toi, parce que je sais que tu es le Tout-Puissant et que tu as tout pouvoir, et que j'ai négligé ma relation avec toi.
Mais aujourd'hui, Saint-Esprit, je reviens vers toi. Je veux restaurer notre amitié. Je veux avoir une relation intime avec toi. Parce que je sais que si plus je m'approche de toi, tout ce que tu peux donner, ce sont juste des cadeaux en plus. Mais la base, c'est ma relation avec toi. Je veux te dire, je t'aime, Saint-Esprit. Joan de manulchan mumba. Atop zetino atop fanemas. Atop zetino atom zofengunan zao. Fanemas no vangil jezai. Mahita olona be da be tena tianao amin'ny fony rehetra ianao fanemasina dia hiasa ianao. Tsy hoe satria niasa ianao dia tianay, fa satria tianay ianao dia miasa ianao amin'izao fotoana izao. Nizaniza marary eto dia eto ianao hanasitrana. Nizaniza manana olana dia eto ianao hanafaka. Ninina zavatra ilainay dia eto ianao fanahy masina. Nizaniza mety mahatsapa hoe irery izy eo amin'ny fiainana dia eto ianao hikomble anazy. Nizaniza mety manana tahotra ao anatin'ny fony dia eto ianao fanahy masina anala zany. Oui, Saint-Esprit, tu es là et tu agis. Tu es là et tu agis. Tu es là et tu agis. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Il est là pour toi et moi. Batsaka nome zafana chia fane masinzal. Le Saint-Esprit est là. Tu es là. Tu es là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Alors voilà ce qui se passe.
misaotra anao zahay ry andriamanitra tsara indrindra Nous te remercions, notre Saint-Père. efa nitahana eteto anao hatramin'ny maraina Tu as été parmi nous depuis ce matin ary mbola hitahy anay ianao amin'ity androandroany ity et tu nous béniras encore toute cette journée. misaotra ray malala Nous te remercions notre amin'ny Père. anaran'i jesosy Au nom de Jésus-Christ. amen Amen. samy makatoerantsika rehetra Que chacun prenne sa place. anatika ny latabatra ny tompo isika amin'izao ry izao Maintenant, nous allons être devant la table de notre Seigneur. ka mialoha zany dia anokana fotoana anaovana vavaka isika Et avant cela, nous allons réserver un temps de prière en communion. ao anatin'ny vavaka io dia namafy isika fa isika zao dia any jesosy Et dans cette prière, nous allons raffermir notre foi que nous sommes à Jésus. noho izany raha andray ny fanasan'ny tompo isika dia aoka andray ny fanasan'ny tompo amin'le tena toepanahy tiany andriamanitra ananatsika Et si tu vas prendre le repas du Seigneur aujourd'hui, je te demande d'avoir un cœur pur devant le Seigneur. tsy mety amin'ny jesosy matsy hoe mandray fanasan'ny tompo amin'ny fanahy tsy mendrika ianao Car il n'est pas bien que tu prennes le repas du Seigneur d'une façon indigne. matoka antsika meloko ny atren'andriamanitra ny mandray fanasan'ny tompo amin'ny fanahy tsy mendrika Nous devons avoir un esprit digne pour prendre ce repas du Seigneur. araka ny fampianaran'ny paoly apôstôly mitondra retina sy fahafatesana ny fandraisana ny fanasan'ny tompo amin'ny fanahy tsy mendrika Car l'enseignement de Paul dans la Bible nous indique que si nous prenons le repas du Seigneur de façon indigne, ce sera des maladies et la mort assurée pour nous. noho zany andohalika hivavaka isika amin'ity androandroany ity Et donc à présent, je vais vous demander de prier à genoux même ka zay zavatra rehetra tsapanao fa tsy tokony ho fiainanao amin'ny maha-olon'andriamanitra anao dia hibebanao et que toutes les choses qui sont contraires à la volonté de Dieu, tu demandes pardon et tu te repentes pour ça maintenant. efatra amin'ny androndro apôstôly matsy no nisy mpino nisy olon'andriamanitra manao taka fanao jentilisa mihitsy Car c'est un fait depuis le temps des apôtres qu'il y a des chrétiens, des gens de Dieu, qui font comme ce que font ce monde. ohatra zao ny fiangonana atao korito sy ny fiangonana atao roma À l'exemple des chrétiens qui étaient à Corinthe et à Rome, araka ny voalasan'ny baiboly dia nandeha araky ny nofo ry zareo la Bible dit que ces personnes-là marchaient selon la chair. nisy fialonana tao nisy fialonana tao Il y avait de la jalousie parmi ses frères. mpino samy mpino nefa fampialona Ce sont des frères et sœurs dans la foi, mais qui avaient beaucoup de jalousie entre eux. nisy fitsitokotokoana tao Il y avait des clans parmi eux. nisy fifankalana tao Il y avait vraiment de la méchanceté parmi ses frères et sœurs. ary ny tena ratsy indrindra ry a dia nanota ny maro tamin'ireo fiangonana Et le pire, c'est que nombre de ses frères et sœurs vivaient dans le ohatra péché. amin'izany nijangajanga ny olona tao roma Ils commettaient l'adultère. ny fangalabady ny olona tao korito Ceux à Corinthe aussi faisaient l'adultère. tsy mety amin'andriamanitra zany riavana Ce n'est pas conforme à la volonté de no Dieu. zany mitona antsika rehetra ao anao vavaka fifonana amin'ity androandroany ity raha ohatra ka tsapanao fa manana fiainana tahaka izany ianao Et je vous exhorte donc aujourd'hui à vous repentir devant Dieu si vous avez une vie dans amin'izay ilay fandraisana fanasan'ny tompo zay ho raisinao dia lasa fahasoavana ho anao Et comme ça, lorsque vous serez devant la table du Seigneur, ce repas du Seigneur sera une grande bénédiction pour vous. lasa fitahina ho antsika rehetra Que ce soit une grande bénédiction pour toute cette assemblée. andao ary tonga dia andohalika hivavaka avy hatrany a sika toka eo tompoko Nous allons donc faire la prière à genoux dans la communion. samy mivavaka fony rehetra izy Que chacun prie de tout son cœur. aza misy manamartena Ne vous justifiez pas devant notre Seigneur. aza misy manamartena Ne vous justifiez pas aujourd'hui. aza misy manamartena Ne justifiez pas vos actions. mety eza iaiky fahotanao ianao Mais repens-toi de tes actions. samy mivavaka izy Que chacun prie maintenant. samy mivavaka izy Que chacun prie de tout son cœur. azandrato avy ny feo anao Parle fort. Exprime-toi fort.
ho anareo zay ny tokantrano ihany koa afaka mandoalika tahaka anay eto ianareo. Et vous également qui êtes chez vous, qui nous suivez en ligne, vous pouvez vous mettre à genoux et nous rejoindre dans cette prière. Samy mivavaka fony rehetra izy. Que chacun prie de tout son cœur. Toy izy mivavaka tompoko. Continuez la prière. Aza misy manamartena na dia ray amintsika azy. Qu'aucun d'entre nous ne se justifie. Manao vavavaka fifonana ho anao ianao. Fais cette prière de repentance pour toi-même. Ny tanjona dia ho akasitrahan'Andriamanitra ianao androany. Je te demande que Dieu t'agrée vraiment à travers ta prière de repentance. Ka raha mandray fanasany tompo anao dia tena mandray fahasoavana. Et que lorsque tu prendras le repas du Seigneur, tu prendras une vraie grâce pour toi. Toy izy mivavaka, toy izy mivavaka. Continue ta prière.
toy izany ny vavaka ho antsika toka eto Continue encore ta prière. manana tanjona fa ianao dia ho tsara fifandraisana amin'Andriamanitra manomboka izao. Il faut que tu gardes en tête que tu dois avoir une bonne relation avec notre Dieu. Tian'Andriamanitra hanana ny fiainana mandrakizay mantsisika. Dieu veut vraiment que tu aies cette relation particulière avec lui. Tian'Andriamanitra hanehoana ny voninainy isika mandritra fahavelomana eto ambony tany. Dieu veut vraiment manifester sa gloire à travers toi sur ta vie sur terre. Zany no antony zao vavaka iarahantsika manao zao. Et voici vraiment l'objectif de cette prière que tu fais maintenant. Avy amin'Andriamanitra zao fotoana afatsika mandoalika izao. Car ce moment de prière vient de Dieu. Arekany zay mandray fanasany tompo rehefa avy eo dia tena mandray fandresena mihezinezina. Et j'espère que chacun d'entre nous qui ait fait cette prière et qui soit devant la table du Seigneur reçoive une grande victoire. Irahantsika manao le ira hoe ô ny ran'i Jesosy. Et nous allons ensemble faire cette louange maintenant, le sang de Jésus. Samy maka toerantsika isika. Que chacun regagne sa place maintenant. Ho anareo fizara fandraisana mandrosoa ety anoloana avetrany ianareo. Et pour les diacres, nous vous demandons de venir. No manadio ahy ô ny rane no mampandresy ahy. Le sang de Jésus te donne la victoire. Ô ny ran'i Jesosy. No manafaka ahy. Le sang de Jésus te libère. Anarika ny latapitra tompo isika rehetra amin'izao ora izao. Nous allons prendre le repas du Seigneur maintenant. Angatany isika hitsarana amin'ny toerana misy antsika avy Je vous demande de vous lever dia andao hotoizantsika ny vavaka fanamafisana fa an'Andriamanitra isika. et nous allons continuer la prière d'affirmation que nous sommes le peuple de Dieu. Ho zarany amintsika ny mofo sy ny divay. Le pain et le vin nous seront partagés bientôt Dia tazomena tananao zany miandry ny fandaminana. et garde-les entre tes mains en attendant.
ho anareo zay efa nazo mofo sy ny divay dia toy izy mivavaka. Pour vous qui avez déjà reçu le pain et la coupe, continuez à prier. Arabaka teny hamasiny ho an'Andriamanitra ny momba antsika rehetra. Sanctifie ton corps et ton âme devant Dieu. Aorian'ity fotoana ity dia aoka hitoetra tsara fa ianao dia olon'Andriamanitra tokoa. Et après ce moment, garde ta foi car Dieu sera certainement avec toi. Samiara mivavaka arak'izay faniantanana nataoko izay izy sika tompoko. Que chacun continue à prier encore maintenant. Ho antsika mpitarika fidiarana dia mitohy ny vavaka iarahantsika manao. Continuons la prière. Asehony ny etaetanao fa tena ho an'Andriamanitra ianao ary zay mahatonga anao mivavaka be amin'izao ori izao. Indique ta soif devant Dieu que tu es vraiment son peuple à lui. Atsakany tana zay tsy mbola nahazo mofo, Qui n'ont pas encore reçu le pain et la coupe, ny aneriana rehetra zany mbola tsy nahazo. Atsakany ihany koa tana zay tsy mbola nahazo divay, qui n'a pas encore reçu la coupe parmi nous. iarahantsika manao ilay hira hoe maniry mafy aho andininy voalohany ihany. Et nous allons faire cette louange ensemble. Je désire ardemment, Seigneur. Nous gardons le silence. Saintsainy amin'ny fitiavan'Andriamanitra antsika rehetra. Pense à l'amour de Dieu pour toi. Ny fitiavan'Andriamanitra no antony natonga azy nanomeny zanan'ilay tokana natao hoe Jesosy. Car c'est ce grand amour de Dieu qui a offert Jésus-Christ en sacrifice. Ary natolotr'Andriamanitra natao sorona teo ambony azy fijaliana zany zanany izany. Et que le Seigneur Dieu a donné son Fils unique Jésus-Christ comme sacrifice sur la croix. Novonoana teo ambony azy fijaliana Jesosy. Jésus a été tué sur cette croix. Nalatsadra teo ambony azy fijaliana Jesosy. Son sang a été versé sur cette croix. Nataon'Andriamanitra izany ho famonjena ny fanahitsika. Dieu a fait cela pour le salut de notre âme. Nataon'Andriamanitra izany mba hatonga antsika ho voavonjy eo anatrehan'Andriamanitra. Dieu a fait cela pour que nous soyons sauvés devant Dieu. Nataon'Andriamanitra izany mba hananantsika ny fiainana mandrakizay. Dieu a fait cela pour que chacun de nous ait la vie éternelle.
ary nataon'Andriamanitra ihany koa zany mba tonga atsika ahita fandresena mandritra fahavelomana eto ambonin'ny tany. Et Dieu a fait cela pour que nous ayons une victoire dans chaque jour de notre vie. Androany raha mandray fanasan'ny tompo ianao. Et aujourd'hui, si tu vas prendre le repas du Seigneur, Ambarako ampasahiny je le déclare. fa raha amin'ilay toepanahy tsara no andraisanao fanasan'ny tompo. Et que si tu le prends de façon digne, Ho ataon'Andriamanitra mpandresy ianao androany. Dieu te rendra victorieux. Mpandresy ianao androany. Tu seras victorieux aujourd'hui. Mpandresy ianao androany. Tu seras victorieux aujourd'hui. Mpandresy ianao androany. Victorieux aujourd'hui. Mpandresy ianao androany. Victorieux aujourd'hui. Mpandresy ianao androany. Tu seras victorieux aujourd'hui. Ho amarin'Andriamanitra izany. Et Dieu va rendre vrai sa parole. Rehefa namory andreo mpianatra Jesosy Lorsque Jésus a réuni ses disciples, dia nandray ny mofo izy il a pris le pain dia nisaotra an'Andriamanitra rainy. et rendit grâce à Dieu. Tahorina izany dia nivakin'ilay mofo Ensuite, il rompit ce pain, dia natolo ny mpianatra. il l'a partagé aux disciples. Ho Jesosy, ity ny tenako, hano ho anareo. Et Jésus dit, prenez ceci est mon corps. Zao no ataovy ho fahatsiarovanay ho Jesosy. Faites ceci en mémoire de moi, dit Jésus. Andriamanitra tsara indrindra eo, Notre Dieu, ety tanàna rehetra ny mofo, le pain est entre nos mains maintenant. raisinay ho tenanao tokoa izany, Et nous le prenons comme ton corps. ary na izana izy zahay mihinana ty mofo ity Et quiconque d'entre nous prendra son pain maintenant, dia manana fiainana. il aura la vie. Manana fiainana mandrakizay. Il aura la vie éternelle. Ho atsakanao amin'ny andro farany. Et tu le relèveras au dernier jour. Raisinay amin'ny fonay izany. Et nous prenons ce pain de tout notre cœur. Eny an-tananao mofo ka dia ano ny tenan Jesosy. Prends ce pain, le corps de Jésus. Noraisiny Jesosy ihany koa lay kopy misy ny divay Et Jésus prit aussi la coupe remplie de vin. dia nisaotra an'Andriamanitra rainy izy. Il rendit grâce au Père. Tahorinan'izay dia hoy izy tamin'ireo mpianatra, Et il dit à ses disciples, sotroinareo ity prenez de cette coupe, fa ity ny rako car ceci est mon sang izay alatsaka ho famonjenan'ny olona rehetra. qui est versé pour le salut de tout le monde. Koa eny an-tananao ny kopy amin'izao fotoana izao, Et la coupe est entre tes mains maintenant. sotroy ny divay ao anatiny Prends le vin, fa rano Jesosy izany. c'est le sang de Jésus. Ary izay misotra an'izany Et que tous ceux qui vont prendre dia hita de- fandresena lehibe tokoa. verront une grande victoire. Ahita fandresena lehibe tokoa. Verront une grande victoire. Tsy maintsy voaka mpandresy zany olo zany. Sortiront Tsy victorieux. maintsy voaka mpandresy zany olo zany. Sortiront victorieux. Mpandresy ianao. Tu es 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 victorieux. Misaotra Jesosy. Merci Jésus-Christ. Sotroy ny rano Jesosy. Prends cette coupe. Miteranao Andriamanitro fa lehibe. Ataova amin'ny fonao ny hira. Tena lehibe tokoa ny Andriamanitra ivavantsika. Notre Dieu est si grand. Rehefa izy manapaka tsy misy masaka. Parce que c'est lui qui décide, rien ne peut l'arrêter. Miteranao Jesosy. Loue ton Dieu. Mahagaga ianao. Tu es merveilleux. Mahagaga ianao. Tu es merveilleux. Miteranao fanahy masina. Te louons, Seigneur. Mahery ianao.
samiary makatorantsika isika Que chacun prenne sa place maintenant. lay hira nataontsika farany teo dia manambara fa magaga ny andriamantsika. Le dernier chant que nous avons fait indique que notre Dieu est merveilleux. Lehibe ny andriamantsika, Notre Dieu est merveilleux. mahery ny andriamantsika. Il est puissant. Ary rehefa miasa izy tsy misy masakana, Et lorsque Dieu agit, rien ne peut rehefa manao l'arrêter. hetsika izy tsy misy matohitra. Et lorsqu'il agit vraiment, rien ne peut l'arrêter. Androany zao a dia mimany ianareo fa ho ataon'Andriamanitra mpandresy. Et aujourd'hui, remarque bien que Dieu va te rendre Ho victorieux. ataon'Andriamanitra mpandresy. Dieu va te donner grande victoire. Hafa ny fiainana teo aloha, Ta vie avant était autre chose. fa androany ataon'Andriamanitra mpandresy. Mais aujourd'hui, Dieu te rendra la Amin'ny victoire. herinandro ity ataon'Andriamanitra Et mpandresy. cette semaine, tu auras beaucoup de Amin'ny victoires. volana ity ataon'Andriamanitra Et mpandresy. ce mois-ci, tu rencontreras Amin'ny beaucoup de taona ity victoires. ataon'Andriamanitra Et mpandresy. cette année sera Andao victorieuse. hiteka amafon'Andriamanitra Acclamons le isika. Seigneur. Halleluja. Alléluia. Amen. Amen. Ny voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery any. Que la gloire seule soit à notre Dieu. Amin'izao fotoana izao indray tsika dia iroso hitondra ny fanatitra. Et à présent, nous allons procéder aux offrandes et aux dîmes. Hoeto ny ampahafolokarena eto izay rehetra efa nomanao an'Andriamanitra. Apporte ici devant ta dîme et tout ce que tu as déjà prévu pour le Seigneur. Mandrosety alohana izay rehetra hitondra ny ampahafolokarena Ceux qui apporteront les dîmes s'approcheront ici devant. fa ny fanatitra fanao mazatra ho tatazana eny atoerana. Et pour les offrandes, elles seront collectées à notre place. Anao iry isika rehetra ao anatin'izany tompoko. Et nous allons rester dans la louange et Tonga dia l'adoration mandroso durant isika ce temps. tokoa. Havi fanay masino mamelo ai Mila nyusu chawa havi amike Fanay otiku yana babunau nifu Ajisanaj itum amfitavana Ikiasikia nifuna Nifiaina kwantanana Situnya nila nawao Atapa erivavao Tisitu ilai tuerana Ifana chitaviterana Hanifanai sifamarinana Hanifanai masino mameluai Mila nyusu chawa aviamike Fanayotiku yanao babunao nifu Arisanash itu yang fitiavanao Ikiasikia nifuna Nifiaina kwantananao Situnya nila nawa Atapa erivavao Sisitulai tuerana Nifana chitaviterana Nifana sifamarinana Ikiasikia nifuna Nifiaina kwantanana Situnya nila nawa Atapa erivavao Sisitulai tuerana Nifana chitaviterana Nifana sifamarinana Ikiasikia nifuna Nifiaina kwantanana Situnya nila nawa
sifa marinana. Ikasikiani funa Ifyaina kwantanana Situnyamila nawa Atsapa elivava Sisitulai tverana Ifana chitavidelana Amifana sifa marinana. Sifa marinana, amifana sifa marinana. Manoloana zao fety Pentecoste izao. Devant cette fête de la Pentecôte, dia nazava aminareo mikasy amin'ny fanemasina sy ny batisa fanemasina ny tenako. je vais vous expliquer concernant le Saint-Esprit et le baptême du Saint-Esprit. Araka ny voalazan'ny Baiboly mantsy, Selon ce qui est écrit dans la Bible, natao andray ny fanemasina ny olon'Andriamanitra rehetra. tout le peuple de Dieu est fait pour recevoir le Saint-Esprit. Natao vita batisa fanemasina ihany koa ny olon'Andriamanitra rehetra. Tout le peuple de Dieu est fait pour être baptisé du Saint-Esprit également. Tsy ho tonga any amin'ilay tian'Andriamanitra atongavana isika fiangonana kristianina raha ohatra ka tsy mbola nandray ny fanemasina na ihany koa hoe tsy mbola vita batisa fanemasina. L'Église chrétienne ne peut pas arriver à l'objectif de Dieu si elle n'a pas encore reçu le Saint-Esprit et si elle n'est pas encore baptisée du Saint-Esprit. Faly be mihitsy Andriamanitra nahitanao nanapa-kevitra ho an'i Jesosy. Dieu est vraiment dans la joie que tu as décidé de recevoir Jésus Dia namela ny heloka ao Andriamanitra. et il t'a pardonné. Soratanao boky fiainana ny anaranao. Il a écrit ton nom dans le livre de vie, Fa saingy zao mais voici, tsy ho tonga any amin'ilay tian'Andriamanitra atongavana isika raha ohatra ka tsy mbola nandray fanemasina na ihany koa hoe tsy mbola vita batisa fanemasina. nous n'arriverons pas à l'objectif de Dieu si nous n'avons pas encore reçu le Saint-Esprit et si nous ne sommes pas encore baptisés du Saint-Esprit. Toy izao ny afa-tsy Jesosy melony ny akarany ho any an-danitra. Voici le message de Jésus avant qu'il ne soit monté au ciel. Ho Jesosy tamin'ireo apôstôly sy tamin'ireo mpianany. Jésus a dit aux apôtres et aux disciples, Asa apôstôly toko voalohany 1:4-5 no vakiantsika. nous allons lire Actes chapitre 1, versets 4 à 5. Ary raha niara-niangona teo aminy Jesosy dia namepetra azy tsy hiala any Jerosalema fa hiandry teri-fikasany ray izay efa renareo tamiko ho izy. Fa Jaona nanao batisa tamin'ny rano, fianareo kosa atao batisa fanemasina rehefa afaka andro vitsivitsy. Alors qu'ils se trouvaient en leur compagnie, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé tôt, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Dia mbola niteny an'izao teny ihany izao Jesosy eo amin'ny 19 Et Jésus a encore dit ceci au verset 8. Fa azo eranareo amin'ny latsany fanemasina aminareo ary ho vavolombeloko any Jerosalema sy ara-Jodia sy Samaria ary hatramin'ny farany tany. Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Fa toy izao ihany koa ny teny natao amin'ny Paoly apôstôly raha niona tamin'ireo fiangonana tao Efesosy izy. Voici ce que l'apôtre Paul a aussi dit lorsqu'il a rencontré l'église d'Éphèse. Zao no voalaza ao amin'ny Asy apôstôly 2:7 Voici ce qui est écrit dans l'Acte des Apôtres, chapitre 19, versets 1 à 7.
Ary raha mbola tany Korinto Apôlôsy dia nitety tany ambony Paul ka tonga tany Efesosy dia nahita mpianatra sasany teo izy ka nanao taminy hoe efa noraisinareo va ny fanahy masina fony voanino ianareo fa ireo nanao taminy hoe tsy rena iakory fa efa nomena fanahy masina ary Paul ho amin'inonary no nanaovana batisanareo dia hoy ireo ho amin'ny batisan'ny John fa ho Paul John nanao ny batisan'ny fibebahana ka nilaza tamin'ny olona ino zay ho avy manaraka azy dia Jesosy ary raha nare izany izy dia natao batisa ho amin'ny anaran'i Jesosy tompo andiny faheniny ary rehefa nametra amin'ny Paul tanana izy dia nilatsaka tamin'ny fanahy masina ary niteny tamin'ny teny tsy fantatra izy sady naminany. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul arriva à Éphèse après avoir traversé les hautes provinces de l'Asie. Il rencontra quelques disciples et leur dit: « Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru ?» Ils lui répondirent: « Nous n'avons même pas entendu parler d'un Saint-Esprit. » Il demanda: « Quel baptême avez-vous donc reçu ?» Ils répondirent: « Le baptême de Jean. » Alors Paul dit: « Jean a baptisé du baptême de repentance, en disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. » Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul posa les mains sur eux, le Saint-Esprit vint sur eux et ils se mirent à parler en langue et à prophétiser. Chère assemblée qui assistait à ce grand culte, et vous tous qui assistez en ligne, selon ces paroles que nous avons lues, la parole que Jésus a dite en ce temps-là, et l'apôtre et les paroles de l'apôtre Paul, tout le peuple de Dieu est fait pour recevoir le Saint-Esprit et pour être baptisé du Saint-Esprit. Et nous tous qui assistons à ce culte, Dieu veut que nous soyons aussi baptisés du Saint-Esprit et que nous recevons le Saint-Esprit. Ce qui est écrit est très clair. Jésus a dit aux disciples: ne quittez pas encore Jérusalem. Ne vous éparpillez pas encore par-ci et par-là, même si je vous ai déjà donné l'ordre de prêcher l'évangile à toute la création. Restez d'abord dans la ville, a dit Jésus. Attendez l'accomplissement de la promesse de Dieu. Et Jésus a dit aux disciples: soyez bien attentifs à cette explication. Au temps de prophète Joël, a dit Jésus, il y a plusieurs années avant que Jésus ne soit arrivé, le Seigneur Dieu Tout-Puissant a donné une prophétie. Mon Père, qui est aussi votre Père, a donné une prophétie. Il a dit qu'il allait faire descendre son esprit sur tout le peuple de Dieu. Quiconque est un peuple de Dieu, a dit Jésus, il recevra le Saint-Esprit de Dieu. Et vous qui êtes les apôtres et qui êtes mes disciples, vous devez aussi recevoir le Saint-Esprit, a dit Jésus. Et cette parole de Jésus est aussi faite pour nous qui sommes de la génération actuelle. Alors je vous dis,
préparez-vous à recevoir le Saint-Esprit. Averiko indray hoe anisan'ireo olona natao handray fanahy-masina isika taranaka ankehitriny. Je répète encore que nous qui sommes de la génération actuelle, nous sommes faits pour recevoir le Saint-Esprit. Mila mandray fanahy-masina ary mila vita batisa ny fanahy-masina isika olon'Andriamanitra ankehitriny. Nous devons recevoir le Saint-Esprit et nous devons être baptisés du Saint-Esprit. Ka hoy aho hoe manana etaeta sy faniriana lehibe ny andray ny fanahy-masina androany. Alors je vous dis, ayez la soif et une soif ardente de recevoir le Saint-Esprit aujourd'hui. Satria tsy ho tonga amin'ilay tian'Andriamanitra tongavana mihitsy isika tonga eto raha tsy mandray fanahy-masina na ihany koa hoe raha tsy vita batisa fanahy-masina. Parce que nous ne pouvons pas arriver à l'objectif de Dieu si nous ne recevons pas le Saint-Esprit et si nous ne sommes pas baptisés du Saint-Esprit. Araky ny nambariko tery aloha 3valonjato taona taloha natokavan'i Jesosy no nampitondra faminaniana anjoelam-paminany ny tompon'Andriamanitra tsy to. Comme je l'ai dit tout à l'heure, 830 ans avant l'arrivée de Jésus, Dieu a déjà donné une prophétie à son prophète Joël. Nampitondra faminaniana izy fandatsaka ny fanahy masina amin'ny andro farany. Il a donné une prophétie qu'il allait faire descendre le Saint-Esprit au dernier jour. Ary tahorinany niakarana Jesosy any an-danitra nanomboka teo ny andro farany. Et à partir du moment où Jésus soit monté dans le ciel, c'est là qu'a commencé les derniers jours. Zany no antony natokan'Andriamanitra nandatsaka ny fanahy masina na hoe nanao batisa fanahy masina andreo apôstôly sy ireo mpianatra Jesosy tamin'izany fotoana zany. C'est pour ça que Dieu a fait descendre le Saint-Esprit sur les disciples et sur les apôtres de Jésus en ce temps-là. Ary anisany mampahery nanomboka tamin'ny fotoana io dia mbola mitohy ny fantatsahan'Andriamanitra ny fanahy masina sy ny fanaovana batisa fanahy masina ho an'ny olon'Andriamanitra rehetra. Et ce qui est vraiment encourageant, à partir de ce moment-là, Dieu a continué à donner son Esprit Saint à tout le peuple de Dieu. No zany averiko indray hoe manana etaeta sy faniriana andray fanahy masina sy ho vita batisa fanahy masina isika tonga eto. Alors je répète encore, ayez la soif de recevoir le Saint-Esprit et d'être baptisés du Saint-Esprit, nous tous qui sommes ici. Eloha eke zao fanontaniana apetraka amintsika rehetra izao hoe Écoutez bien cette question que je vous pose à tous. inona moa no antony natokan'Andriamanitra ray nanao teny fikasana hoe amin'ny andro farany dia tsy maintsy andatsaka ny fanahy masina amin'ny olon'Andriamanitra rehetra izy. Pourquoi est-ce que Dieu a donné cette prophétie que dans les derniers jours, il donnera le Saint-Esprit à tout son peuple? Fa maninona no tsy maintsy atao batisa fanahy masina ny olon'Andriamanitra rehetra amin'ny andro farany? Pourquoi le peuple de Dieu doit être baptisé du Saint-Esprit dans les derniers jours? Amin'ny maha-Andriamanitra n'Andriamanitra mantsy En tant que Dieu, fatany daholo ny zavatra tsy maintsy iseho amin'ny andro farany. il sait toutes les choses qui vont se passer dans les derniers jours. Fatany daholo iaho ny zavatra tsy maintsy iseho amin'ny andro farany. Il sait tout ce qui va se passer dans les derniers jours. Amin'ny maha-Andriamanitra n'Andriamanitra En tant que Dieu, fatany daholo ny zavatra ratsy rehetra efa nomany devoly amin'ny andro farany. il connaît toutes les mauvaises choses que le diable a préparées pour les derniers jours. Fantatr'Andriamanitra avokoa ny zavatra efa nomany devoly amin'ny andro farany. Dieu connaît tout ce que le diable a préparé pour les derniers jours. Ohatra Par exemple, fantatr'Andriamanitra tsara fa hisy andro mahory amin'ny andro farany. Dieu sait très bien qu'il y aura des temps difficiles dans les derniers jours. Fanta tsara fa hisy fahasarotana iseho eto ambody tany ity amin'ny andro farany. Il sait très bien qu'il y aura des difficultés dans ce monde dans les derniers jours. Ary zany no antony mahatonga antsika mahatsapa hoe tena sarotra ny fiainana. Et c'est pour ça que nous ressentons que la vie est vraiment dure. Efa ny tena zao teny zao mihitsy Paul apôstôly. L'apôtre Paul a vraiment dit ces paroles. Hoy izy amin'ny Timothée faharoa toko fahatelo andiny voalohany. Il a dit dans 2 Timothée chapitre 3 verset 1, Aoko fantatrareo fiangonana fa ny aparany any dia hisy andro mahory. sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Hisy andro fahasarotana. Il y aura des difficultés. Dia zao iarantsika mahita izao. Et c'est ce que nous voyons maintenant. Fantatr'Andriamanitra tsara ihany koa fa amin'ny andro farany Dieu sait très bien aussi que dans les derniers jours, dia anakana ny olona tsy ho an'Andriamanitra ny devoly.
Le diable va empêcher que les gens n'appartiennent pas à Dieu. tena sakana mihitsy ny olombelona mba tsy hitodika amin'Andriamanitra. Il va vraiment empêcher les hommes pour qu'ils ne se tournent pas vers Dieu. Sakana devoly ny olona mba tsy ho any an-danitra. Il va les empêcher de ne pas aller dans le ciel. Fantatr'Andriamanitra tsara fa miandro farany ihany koa. Dieu sait très bien aussi que dans les derniers jours, Dia anao izay hampagatsika ny ara-panan'ny olon'Andriamanitra ny devoly. le diable va condamner tout le peuple de Dieu Ary hampanota azy mihitsy. et il va les conduire à pécher. Zany nge no antony matoka ny fiangonana kristianina maro mangatsika ara-panahy e. C'est pour ça que beaucoup d'églises chrétiennes sont froides spirituellement. Ary tsy vitsy amin'ny fiangonana kristianina no manota tahaka ny jetilisa mihitsy. Et il y a des églises chrétiennes qui pêchent vraiment comme les païens. Ataky ny devoly daholo zany rehetrarehetra zany. Ce sont des attaques du diable. Tamin'ny andro jelam-paminany nefa fantatr'Andriamanitra fa isy ny zavatra zany. Et c'était au temps du prophète Joël que Dieu savait déjà qu'il y aurait ces choses-là. Fantatr'Andriamanitra ihany koa fa amin'ny andro farany dia hitondra olana sy ady amin'ny karazany ny devoly eto ambony tany ity. Dieu savait aussi que dans les derniers jours, le diable va entraîner beaucoup de problèmes et de difficultés dans ce monde. Fantatr'Andriamanitra daholo zany rehetrarehetra zany. Dieu connaissait toutes ces choses-là. Ny tanjon'ny devoly dia izao. L'objectif du diable, c'est ceci. Mba hiemotra hiala amin'Andriamanitra avokoa zay rehetra efa an'Andriamanitra. Que tous ceux qui appartiennent déjà à Dieu reculent et rebroussent chemin. Ny tanjon'ny devoly ihany koa dia izao. L'objectif du diable, c'est aussi ceci. Mba moaka vava ny fiangonan'Andriamanitra. Que l'Église de Dieu recule. Mba moaka teny. Qu'il prononce des paroles Ary ilaza hoe sarotra ny manompo an'Andriamanitra. et qu'ils disent que c'est difficile de servir Dieu. Tsy vitako tsony zao manompo an'Andriamanitra izao. Ça ne me convient plus de servir Dieu. Tia devoly hiteny zavatra tahaka izany ny olon'Andriamanitra amin'ny andro farany. Le diable veut que le peuple de Dieu dise de telles choses dans les derniers jours. Tamin'ny andro nandalova Jesosy tety ambony tany azy, Quand Jésus est passé sur cette terre, efa nisy fanapahan-kevitra tahaka izany nataon'ireo mpianatra Jesosy. il s'est passé de telles choses avec les disciples de Jésus. Andao ke vakitsika vetivety ato amin'ny bokin'ny Jaona toko faheniny. Nous allons lire dans le livre de Jean, Jean chapitre 6, Dia zao no voasoratra eo amin'ny andininy fa 3:30. et voici ce qui est écrit dans le verset 35, 3:30, 53. 53. Dia ianao tsara fa ho vakiko le teny. Écoutez bien, je vais lire la parole. Fa hoy Jesosy taminy, lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, raha tsy mihinana ny nofony zanak'olona sy misotro ny rano ianareo dia tsy manana fiainana ao aminareo. Zay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako no manana fiainana mandrakizay, ary zaho anagana azy amin'ny andro farany. Fa ny nofoko no tena fihinana ary ny rako no tena fisotro. Zay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako no mitoetra eo amiko ary zao kosa ao aminy. Ary tahaka ny rano ray velona ary zao koa velona ao amin'ny ray dia tahaka izany koa zay mihinana ahy no velona amiko. Ity no mofo izay nidina avy tany an-danitra. Tsy tahaka ny razana zay nihinana nefa maty ihany, fa zay mihinana ity mofo ity dia tsy dia ho velona mandrakizay. Zany teny zany no lazainy tao amin'ny sinagoga raha nampianatra tao Kapernaum izy. 10:80. Koa maro tamin'ny mpianana no nandre dia nanao hoe sarotra zany teny zany, iza no maheno izany. 10:90. Hatramin'izany dia maro tamin'ny mpianana no niemotra ka tsy niara-nandeha tamin'i Jesosy intsony. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel.
Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Jésus dit ces choses dans la synagogue, enseignant à Capernaum. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu, dirent cette parole est dure. Qui peut l'écouter? Verset 66. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allèrent plus avec lui. C'était déjà quand Jésus était passé sur terre que nous avons vu les disciples qui ont dit de leur bouche que c'est difficile de servir Dieu. Et c'est pour cela que plusieurs disciples de Jésus se retirèrent. Et c'est cette vie-là que le diable veut que nous vivons également dans cette époque actuelle. Alors fais attention de ne pas dire que c'est difficile de servir Dieu. Mais tiens ferme jusqu'au bout dans le service pour Dieu. Alors Pierre nous exhorte dans 1 Pierre chapitre 5 versets 8 à 9. Pierre a dit, soyez sobres, restez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Alors, ce que vous devez faire en tant qu'Église, résistez au diable, résistez au diable. N'acceptez pas d'être vaincu par le diable. Chère Église qui assistez à ce grand culte, en tant que Dieu, il sait tout ce qui va se passer dans les derniers jours. Il connaît aussi les mauvaises choses que le diable a préparées pour les derniers jours. C'est pourquoi le Saint-Esprit doit descendre sur le peuple de Dieu. C'est pourquoi tout le peuple de Dieu doit être baptisé du Saint-Esprit dans les derniers jours. Acclamons fort pour le Seigneur. Acclamons fort pour le Seigneur. Dieu doit faire descendre son Saint-Esprit sur nous et nous devons être baptisés du Saint-Esprit pour que nous devenions un peuple de Dieu puissant, pour que nous soyons un peuple de Dieu revêtu de puissance. La parole de Jésus est très claire dans Actes chapitre 1 verset 8. Jésus a dit, mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous recevrez une puissance pour vous opposer au diable quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Jésus a aussi dit ceci dans Luc chapitre 24 verset 49. Ne quittez pas encore la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance. Vous devrez être revêtus de la puissance d'en haut, a dit Jésus. Pour que vous pouviez vaincre les attaques du diable dans les derniers jours. Alors je vous invite tous aujourd'hui à avoir une soif ardente du Saint-Esprit et à être baptisés du Saint-Esprit. Ne prenez pas cela à la légère, bien-aimés.
Que ce ne soit pas nous qui ne le recevons pas. Tout le peuple de Dieu doit recevoir le Saint-Esprit et être baptisé du Saint-Esprit. Comme je l'ai dit tout à l'heure, pour que le peuple de Dieu puisse résister au diable, puisque le peuple de Dieu puisse vaincre les obstacles et les problèmes apportés par le diable. Si on regarde ce que la Bible dit, quand Jésus était crucifié, la Bible dit que le diable était vaincu. Le diable était anéanti. Et la Bible dit aussi que quand Jésus était crucifié, il a été enseveli. Et au 3e jour, Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Pour que tous ceux qui croient en Jésus deviennent victorieux comme Jésus. Pour que nous tous qui croyons en Jésus, nous soyons victorieux. Acclamons fort pour le Seigneur. C'est pourquoi Dieu doit faire descendre son Esprit. Nous devons être baptisés du Saint-Esprit. Pour que notre vie devienne victorieuse, littéralement. Regarde bien ce qui est écrit dans la Bible. Tout le peuple de Dieu est déjà préparé pour être victorieux. Mais pour que cela se réalise littéralement, nous devons recevoir le Saint-Esprit. Nous devons être remplis du Saint-Esprit. Le peuple de Dieu ne peut pas être victorieux si le Saint-Esprit ne vient pas sur lui. Par exemple, l'histoire de David. En ce temps-là, Goliath était là pour se battre contre Saül. En ce temps-là, les Philistins voulaient se battre contre les Israélites. Mais ce qui était vraiment malheureux, c'est ceci. Saül et toute l'armée des Israélites avaient vraiment très peur. Même si le combat n'a pas encore commencé, ils étaient déjà vaincus. C'est normal ce qui s'est passé. Parce que la Bible dit que l'Esprit de Dieu s'est déjà retiré de Saül. Mais quand David s'est levé, il était vraiment prêt à se battre contre Goliath. Il n'avait pas peur de se battre contre Goliath. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est venu sur lui. Le Saint-Esprit l'a déjà rempli. Ce que je veux dire, c'est que seul le peuple de Dieu qui a reçu le Saint-Esprit peut être victorieux. Nous allons lire 1 Samuel chapitre 16 versets 13 à 14. L'esprit de l'Éternel se retira de Saül et celui-ci fut tourmenté par un mauvais esprit envoyé par l'Éternel.
Le Saint-Esprit de Dieu s'est déjà retiré de Saül. Après cela, il a fait un mauvais esprit qui est entré dans Saül. Alors c'est normal que Saül et toute l'armée des Israélites avaient peur. Mais c'était le contraire, ce qui s'est passé avec David. 1 Samuel chapitre 16, verset 13. Ary Samuel nandray nitandroka fedilo ka nanositra Davida teo amin'ny ralana ary ny fanahy Jehova dia latsaka tamin'ny Davida hatramin'iny andro iny. Samuel prit la corne d'huile et le consacra par onction au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel vint sur David à partir de ce jour et par la suite. Satria nilatsaka tamin'ny Davida fanan'Andriamanitra dia tao aminy ny fahasahiana hiady amin'ny Goliata sy ny Filistina rehetra. Parce que l'Esprit de Dieu est descendu sur David, il a fait l'audace de se battre contre Goliath et contre tous les Philistins. Ary no izay fanan'Andriamanitra nilatsaka tamin'ny Davida izay dia ho Baiboly hoe afaka ny andresany Goliata izy. Et grâce à l'Esprit de Dieu qui était en David, la Bible dit qu'il a pu vaincre Goliath. Zay fiainan'izay mihitsy no tian'Andriamanitra asokajina amintsika amin'izao andro farany izao. C'est vraiment cette vie-là que Dieu veut nous donner dans ces derniers jours. Efa voalaza Baiboly fa zay rehetra tokony ao amin'ny Jesosy dia voasoratra hoe natao andresy izy. Il est écrit dans la Bible que tous ceux qui sont en Jésus seront victorieux. Fa mba tokan'izany ho tena tanteraka dia mila mandray fanahy masina sy batisa fanahy masina ianao. Mais pour que cela se réalise vraiment, tu dois recevoir le Saint-Esprit et être baptisé du Saint-Esprit. Ohatra manaraka ihany koa ny tantaran'i Samson. Par exemple aussi l'histoire de Samson. Ndray andro niala tao amin'ny tanàna nisy azy Samsona andeha ho any amin'ny toerana iray angatabady. Un jour, Samson a quitté sa ville pour aller dans un autre endroit. Tamin'izany fotoan'izany namakivaky ny tanimboloboka izy. En ce temps-là, il parcourait les vignes Ary nifanena tamin'ny liona tanora dia tanora. et il a rencontré un très jeune lion. Avy any an-danitra Andriamanitra no nahita hoe nifanena tamin'ny liona Samson. Du ciel, Dieu a vu que Samson a rencontré un lion. Ary fantatr'Andriamanitra hoe tsy maresan'ny liona io Samson. Et Dieu savait que Samson ne pourrait pas vaincre ce lion. Noho izany tsy maintsy nalatsaka Andriamanitra tao amin'ny Samsona ny fanahiny. Alors Dieu a dû faire descendre son esprit sur Samson Mba tokany Samsona hivoaka mpandresy manoloana an'ilay liona. pour que Samson soit victorieux devant le lion. Andoaka efa kitsika ny mpitsara toko faefatra ambin'ny folo andininy fadimy sy faheniny. Nous allons lire Juges chapitre 14 versets 5 et 6. Dia nidiny Samsona sy ny ray aman-dreniny nakany Timna ary no toka tao amin'ny tanimboloboka tamin'ny Timna izy. Indro nisy liona tanora nierina taminy. Dia latsaka tamin'ny Samsona ny fanahy Jehova ary liona tanora no samatsamany ohatra ny fanasamaka zanakosy nefa tsy nisy na inona inona teny tanany ary tsy nambarana tamin'ny rainy na tamin'ny reniny zay efa nataony. Samson descendit avec son père et sa mère à Timna. Lorsqu'ils arrivèrent aux vignes de Timna, un jeune lion rugissant vint à sa rencontre. L'Esprit de l'Éternel vint sur Samson et sans rien à la main, il déchira le lion comme s'il s'agissait d'un chevreau. Il ne dit pas à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. Mino fa mazava be aminareo io tantara io. Je crois que cette histoire est très claire. Tsy misy olona maresy liona izany. Personne ne peut vaincre un lion. Fa rehefa milatsaka amin'ny olona fanan'Andriamanitra dia ny impossible tonga possible. Mais quand l'Esprit de Dieu descend sur quelqu'un, l'impossible devient possible. Averiko indray fa fantatr'Andriamanitra ny zava-misy amin'izao vaninandro zao. Je répète encore que Dieu sait déjà ce qui se passe dans ces derniers jours. Fantatr'Andriamanitra fa mitondra zavatra ratsy faran'izay ratsy ho antsika zanak'olombelona ny devoly amin'izao vaninandro farany izao. Dieu sait que le diable apporte de très mauvaises choses pour les êtres humains dans ces derniers jours. Noho izany mba tokany olon'Andriamanitra rehetra hivoaka mpandresy arabaky teny. C'est pourquoi, pour que le peuple de Dieu soit littéralement victorieux, dia nanao te fikasàn'Andriamanitra hoe amin'ny andro farany andatsako ny fanahiko ny olon'Andriamanitra rehetra.
Dieu a donné une promesse que dans les derniers jours, il allait donner son Esprit Saint sur tout son peuple. zay no amafisin'i jesosy hoe ho atao batisa fanahy masina ny olon'andriamanitra rehetra. Jésus a confirmé cela, que tout le peuple de Dieu sera baptisé du Saint-Esprit. Ka raha tianao ho tanteraka arabaky teny tokoa hoe ianao hivoka-pandresy amin'ity androandroany ity, amin'ity herinandro ity, amin'ity volana ity, amin'ity taona ity. Et si tu veux vraiment être victorieux, littéralement, ce jour-ci, cette semaine-ci, cette année-ci, dia aoka angetaheta sy aniry fatratra andray ny fanahy masina ianao. aie vraiment soif de recevoir le Saint-Esprit. Zay nge no antony natokany teny taminareo ty ary aloha hoe C'est pour cela que je vous ai dit au début, tsy ho tonga amin'ilay tian'Andriamanitra atokavana mihitsy isika olon'Andriamanitra raha tsy mandray fanahy masina ary vita batisa fanahy masina. nous qui sommes le peuple de Dieu, nous n'arriverons jamais à l'objectif de Dieu si nous ne recevons pas le Saint-Esprit, si nous ne sommes pas baptisés du Saint-Esprit. Ka hoy aho hoe aoka angetaheta ny andray ny fanahy masina sy ho vita batisa fanahy masina ianao. Alors, aie vraiment soif de recevoir le Saint-Esprit et d'être baptisé du Saint-Esprit. Fahatelo, manoloana ilay iraka lehibe nankiny Jesosy tamin'ireo apôstôly sy ireo mpiarany arisika taranaka ankehitriny. Troisièmement, devant la grande mission que Jésus a confiée aux disciples et aux apôtres, Dia tsy maintsy alatsaka amintsika ihany koa ny fanahy masina. nous devons aussi recevoir le Saint-Esprit. Tsy maintsy atao batisa ny fanahy masina isika. Nous devons être baptisés du Saint-Esprit Ahafahantsika mamita an'ilay mission lehibe zay nankiny Jesosy tamintsika. pour que nous puissions réaliser la mission que Jésus nous a confiée. Mielon'iny karaha Jesosy any an-danitra mantsy. Parce qu'avant que Jésus ne soit monté au ciel, Dia niona tamin'ireo apôstôly sy ireo mpianatra Jesosy. il s'est réuni avec les apôtres et les disciples. Ho Jesosy tamin'izany mandeha ihana ianareo mitory filasan-tsara amin'ny olombelona rehetra. Jésus leur a dit, allez dans le monde entier, proclamer la bonne nouvelle à toute la création. Ny programman'Andriamanitra dia ny hamonjy ny fanahin'ny olombelona rehetra ho Jesosy. Le plan de Dieu, c'est de sauver toutes les âmes, a dit Jésus. Ka ny lalana mahavoavotsy ny olona ho Jesosy dia ny fitoriana filasan-tsara ihany. Et le chemin pour qu'ils soient sauvés, a dit Jésus, c'est à travers l'évangile. Noho izany tsy maintsy mandeha mitory filasan-tsara ianareo. Alors, vous devez prêcher l'évangile. Fa saingy izao Mais tsy ho vitanareo zany mission zany raha tsy mandray ny fanahy masina sy vita batisa fanahy masina ianareo. vous n'arriverez pas à réaliser cette mission si vous ne recevez pas le Saint-Esprit et si vous n'êtes pas baptisé du Saint-Esprit. Isika olom-bovonjy rehetra tonga eto ihany koa. Nous tous qui sommes sauvés et qui sommes ici, Io mission nampanaova Jesosy ny apôstôly sy mpianana io ihany koa ny missiontsika amin'izao fahavelomantsika izao. la mission que Jésus a confiée à ses disciples et ses apôtres, c'est aussi la mission qu'il nous confie actuellement. Tsy maintsy mandeha mitory filazantsara isika rehetra. Nous devons tous prêcher l'évangile. Aza mandà mihitsy ianao. Ne refuse pas. Aza mandany tsy ianao an'izany ianao. Ne refuse pas de le faire. Tadiavy izay fomba azonao atao ahafahanao mitory vavolombelona sy mitory ny filazantsara. Cherche tous les moyens possibles pour que tu puisses témoigner et prêcher l'évangile. Aza ilika any amin'ny hafa zany adidi masina izany. Ne confie pas cette responsabilité sainte à d'autres personnes. Dia zao ny hafatr'Andriamanitra. Voici le message de Dieu. Mila mandray fanahy masina isika rehetra tonga eto. Nous devons recevoir le Saint-Esprit. Nous, Mila tous qui vita sommes batisa ici. fanahy masina isika. Nous devons être baptisés du Saint-Esprit. Dia ho vitanao zany mission zany. Et tu arriveras à accomplir cette mission. Dia ho vitanao zany mission zany. Et tu arriveras à accomplir cette mission. Andao hivavaka isika amin'izao fotoana izao. Nous allons prier maintenant. Tahaka ny nataon'ireo apôstôly sy ireo mpianatra tamin'izany andro zany. Comme les apôtres et les disciples ont fait en ce temps-là, Nivory tao amin'ny toerana iray izy rehetra. ils se sont réunis dans un même endroit Dia niaraka nivavaka ry zareo tao. et ils ont prié ensemble. Ary tao anatin'ny vavaka niarahana nanao io. Et pendant qu'ils étaient en train de prier, No nalatsak'Andriamanitra ny fanahy masina. Dieu a fait descendre le Saint-Esprit. Ary nataon'Andriamanitra vita batisa fanahy masina izy rehetra. Et Dieu les a tous baptisés du Saint-Esprit. Tsy magaga raha ohatra ka vitan'izy ireo ny mission nampanaovan'i Jesosy azy. Ce n'est pas étonnant qu'ils aient réussi la mission que Jésus leur a confiée. Toy izao no voalaza ny baiboly ao amin'ny asiny apôstôly toko faharoa andininy
Voici ce qui est écrit dans Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 1 à 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ce qui est écrit ici, c'est pendant qu'ils priaient que le Saint-Esprit est descendu et ils ont parlé en d'autres langues. Cela peut se passer aussi ici maintenant si nous avons soif du Saint-Esprit. Les signes que le Saint-Esprit est descendu sur eux et qu'ils étaient baptisés du Saint-Esprit, c'est qu'ils parlaient en d'autres langues. C'est confirmé cette parole dans Actes des Apôtres, chapitre 19, comme on a lu tout à l'heure. L'apôtre Paul a dit que dès que quelqu'un devient croyant, il devrait recevoir le Saint-Esprit. C'est pour ça que l'apôtre Paul a demandé, avez-vous déjà reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Parce qu'ils n'ont pas encore reçu selon leur réponse. La Bible dit, dans Actes des Apôtres, chapitre 19, verset 6, Paul posa les mains sur eux et le Saint-Esprit vint sur eux. Et les signes qu'ils ont reçu le Saint-Esprit et qu'ils étaient baptisés du Saint-Esprit, c'est que le Saint-Esprit leur donnait de nouvelles langues. Voici ce qui est écrit au verset 6. Lorsque Paul posa les mains sur eux, le Saint-Esprit vint sur eux et ils se mirent à parler en langue et à prophétiser. Ce qui est arrivé à ceux qui étaient en Éphèse peut aussi nous arriver maintenant. Alors nous allons tous prier pour montrer notre soif du Saint-Esprit. Prions de tout notre cœur. Est-ce que toi, chère Église, tu n'as pas soif d'être victorieux à cette époque-ci? Tu n'as pas soif de résister au diable? Est-ce que nous n'avons pas soif d'accomplir la mission que Jésus nous a confiée? Alors prions pour recevoir le Saint-Esprit, pour être baptisés du Saint-Esprit. Croyez que pendant la prière, le Saint-Esprit va descendre. Il va te faire parler en d'autres langues. Nous allons nous lever et prier. Ouvre ta bouche, lève tes mains et nous allons tous prier. Ouvre ta bouche, nous allons tous prier. Montre que tu as vraiment soif de Dieu. Que chacun prie. Que chacun prie.
sy ho toka amin'ilay tian'Andriamanitra tokavana mihitsy ianao raha tsy mandray fanay masina sy vita batisa fanay masina. Tu n'arriveras jamais à l'objectif de Dieu si tu ne reçois pas le Saint-Esprit et si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit. Efa volin'Andriamanitra hanao batisa fanay masina antsika rehetra. Dieu est déjà prêt à nous baptiser tous du Saint-Esprit. Fa mila mangatahita sy maniry fatratra ianao. Mais nous devons avoir une soif ardente. Porofoy amin'ny alalan'izao vavaka ataonao zao ny etaetanao sy fanirinao. Prouve à travers ta prière, ta soif. Toy izy mivavaka ho antsika rehetra toka eto. Continue à prier. Toy izy mivavaka ho antsika rehetra toka eto. Continuez tous à prier. Toy izany mivavaka fa reto namana miaraka amiko reto a manao zay hira izay. Continue toujours à prier. Tompoka sy ho indray. Seigneur, toujours. Atsaka ny tanantsika rehetra. Okaketaeta ndray fanay masina ianao. Ayez soif du Saint-Esprit. Atsaka ny tananao dia andao hiaraka anao zay hira zay tsika rehetra. Levez vos mains et chantons ensemble. Vous pouvez prendre place. Manetana antsika rehetra ao a manao vavavaka ianao par groupe, manao vavavaka ianao any atokantranonao any. Je vous exhorte tous à prier par groupe, à Aza prier mangina dans votre itsony maison. fa manany etaeta andray fanay masina sy ho vita batisa fanay masina.
Ne soyez plus distraits, mais ayez la soif de recevoir le Saint-Esprit et d'être baptisés du Saint-Esprit. Mila zany isika amin'izao vaninandro diavintsika izao. Nous avons besoin de cela dans notre époque actuelle. Mila zany isika amin'izao vaninandro diavintsika izao. Nous avons besoin de cela à notre époque actuelle. Eka ane ka tsy vovitika ny devoly anao ka ho variana indray. Que le diable ne t'entraîne pas à être distrait. Raha variana nge ianao e. Si tu es distrait Ary tsy mandray mifanahy masina. et que tu ne reçois pas le Tsy vita Saint-Esprit, batisa fanahy masina. que tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, Ianao ihany no sahirana manoloana ny asana devoly. c'est toi qui seras en difficulté devant les œuvres du diable. Ary malahelo Andriamanitra satria tsy vitanao ny mission zay andran'Andriamanitra anao. Et Dieu sera malheureux parce que tu n'auras pas accompli la mission qu'il t'a confiée. Ka dia veriko indray ankoatra ny androany. Et je répète encore, à part aujourd'hui, Any tokantrano misy anao any. dans la maison où tu te trouves, Ao fivorianareo par groupe. pendant les regroupements que vous faites, Manao vavavaka andraisa fanahy masina sy ny batisa fanahy masina. faites des prières pour recevoir le Saint-Esprit et le baptême du Saint-Esprit. Omena tompo ny voninahitra. Que la gloire soit au Ndao Seigneur. hiteka mafy azy isika. Acclamons fort pour le Seigneur. Dia faranantsika zany ny fotoana eto Nous allons clôturer ce culte. dia aoriana ny famarana fotoana dia anao filazana ao. Et après ce culte, je vais faire des annonces. Dia mangataka azy isika hivavaka ho famaranana ny fotoana teto. Nous allons maintenant prier pour clôturer ce culte. Seigneur, notre Dieu, nous te rendons gloire pour ta présence puissante qui était au milieu de nous. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour le Saint-Esprit. Merci pour tout ce que tu as semé dans nos vies aujourd'hui. Que tout ce que nous avons reçu, Seigneur, soit protégé par ta grâce et produise beaucoup de fruits. Et garde chacun de nous dans ta paix. Que ta main repose sur nous, sur nos familles, sur nos maisons, nos projets, notre travail. Conduis-nous, Seigneur, dans la semaine avec ta sagesse, avec ton feu et ton onction. Et merci, Seigneur, parce que nous savons que quand nous sortirons d'ici, ta présence reste avec nous. Nous repartons bénis, nous repartons fortifiés, nous repartons remplis du Saint-Esprit et revêtus de ta puissance, porteurs de ta gloire. À toi seul, Seigneur, soit le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Dia akatoera zany izy ka ino tsara filazana.